Tonga soa tao fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Mahafaly ahy ny manolotra anao ny huile izay manatsara volo amin'ny mitsabo ny hodido izany dia misy ny huile vita amin'ny romarin ary misy ihany koa ny sève capillaire izay vita amin'ny huile essentielle de mamey avy any Meksika ary ao ihany koa ny huile de sarreau na mandravasarotra avy any Madagasikara ary misy akora hafa ihany koa zany izay mifangaro atao amin'ity huile izay mamboatra sy manatsara ny volo izany. Atombokitsika amin'ny romarin ny soin des cheveux izany. Ny romarin dia mitsabo indrindra zany ny hodido, asina amin'ny hodido ohatran'izao zany no tsaratsara kokoa zany ny amin'ny fitsaboana ny hodido ary ny fitsaboana ny volo koa zany raha ohatra ka tsy te hanao rouleau zany ianao fa alefa amin'ny fomba natoraly ny fanaovana ny volo izany. Ka ny romarin zany dia manatsara ny circulation ato amin'ny hodidontsika ary rehefa mety tsara ny fikorianan'ny rà amin'ny hodidontsika zany dia mapakatra zany an'ilay karazana zavatra mahatsara ny volo izany, mampatanjatanjaka ny hodido ary mampatanjatanjaka ihany koa ny volo mba tsy ho tapatapaka. Ary ohatran'izao zany ny volo rehefa avy ampiasana ny menaka izany. Manatsara ihany koa zany ny karazana hoe pellicule na ny agadrano izany izay mipetapetaka amin'ny volontsika ohatran'izao ary mahalava volo ihany koa ny fampiasana ny menaka volo izay vokarina atao amin'ny Jeanne Forêt Santé. Ny sève capillaire moa zany dia maromaro ny hoe fomba fampiasana azy dia rehefa amin'ny maraina alohan'ny andeha hivoaka zany ianao madama de mampiasa ny sève capillaire. Ny sève capillaire izay vita amin'ny huile de mamey de Meksika ary misy ihany koa ny huile sarreau na ny mandravasarotra avy any Madagasikara. Mahatsara de mahatsara ary mahalava volo ny sève capillaire satria dia mamelombelona ny volo ary mahatonga ny volo matanjatanjaka zany tsy hihitsana ary indrindra ihany koa zany dia mampisy ny karazana souplesse zany amin'ny volo. Hitanareo tsara ary mampangirangirana ny volo, mampatanjaka ary mampatevina ary indrindra moa zany dia manalava volo. Afaka ajanona ohatran'izao zany ny coiffuranao madama fa afaka ihany koa zany asianao ny fer izany raha ohatra ka tianao zany hoe ho tsotsotra kokoa zany ny aspect-ny volonao ohatran'izao manampy betsaka zany amin'ny tsy fihitsanan'ny volo ny karazana menaka izay ampiasaina ato amin'ny Jeanne Forêt Santé. Raha ohatra moa zany tianao hitsotsotra kokoa, hilamindamina kokoa zany ny volo dia afaka mampiasa ianao zany ny fer à cheveux.
azonao ampiasaina ihany koa zany a ny huile essentielle romarin sy ny sève capillaire afaka ampiasainao ihany koa zany a rehefa manasa volo dia atao bain d'huile izany hoe rehefa manasa volo ianao zany a dia asianao shampoing aloha zany a amin'ny voalohany sasanao tsara amin'ny shampoing de rehefa avy eo a alonanao amin'ny menaka zany hoe hosoranao menaka zany a ny hodi-doha ary avelanao mandritra ny 30 minutes zany a alona mandritra ny 30 minutes rehefa avy eo de sasana dia ho hitanao fa malefaka dia malefaka ny volo a rehefa avy atao amin'ny bain d'huile amin'ny sève capillaire sy ny romarin hitantsika amin'izao zany a fa malefaka dia malefaka tokoa ny volo rehefa ampiasana ny sève capillaire sy ny soin des cheveux avec romarin. Ny tenako moa taloha dia nampiasa an'ireny défrisant ireny fa ankehitriny dia tsy mila mampiasa défrisant intsony aho a fa ireto menaka vokarina ato amin'ny Jeanne Forêt Santé ireto izany a dia afaka manatsara ny volo. Dia toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.